Raha tompoko lafitra tompoko vavy dia mbola akafaliana trano andorana antsika ny mety ny andro amin'ity an'io ary indrindra arabaina manokana ireo reny rehetrarehetra manaraka nyity fandarana ity dia mirary ny sosiny tsara hatrany. Makasika ny mety ny andro ary dia raha ny 3 andro manaraka no jerena dia aty amin'ny manodidina ny avaratra sanana aty no tena misy fiantraikany indray aloha ny tsokan'ny alizay fa ny aparitra sisa kosa dia ny tsojivotra malefaka mivaova no tena andrafitra ny toetry ny andro vokatra izay moa zany dia ahitana fiakarana kely ny maripana ambony aty amin'ny faritra afovoantany manontolo izy. Hojerentsika amin'ny atsipriany avy hatrany izay toetry ny andro izay ho an'ny rafitsy maraina zany dia misy ny zavotany na hoe ny andianjavona ny voamaraina ho an'ny faritra afovoantany manontolo iny mbola mitoetra ny olana malefaka araka izany aty amin'ny motsiraky ny Antalasy Analanjorofo aty ny ankoatr'izay kosa dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Tolakandro kosa dia mbola ho maina amin'ny ankapobeny saika manerana ny nosy ifandimby ny rahona sy ny masoandro fa mbola mitoetra hatrany ny orana malefaka aty amin'ny faritra tapany atsimo faritra Sava motsiraka Analanjorofo sy mahazo any Toamasina iny. Makasika ny vinavina ho an'ny maripana kosa indray ary dia manodidina ny 720 ka hatramin'ny 920 degré celsius ny ambony indrindra aty amin'ny faritra afovoantany motsiraka Atsinanana manodidina ny 920 ka hatramin'ny 30 eo izay ambony indrindra izay ratoka 30 ka hatramin'ny 30 kosa aty amin'ny motsiraka andrefan'ny nosy ny mafana indrindra zany dia 30 degré celsius hitantsika izany aty Maeva tanàna sy Toliara aty. Ho an'ny talata kosa indray dia mbola mitoetra hatrany izay andianjavona izay ny voamaraina ho an'ny afovoantany manontolo iny aty amin'ny motsiraka Atsinanana nosy moa zavatra Atsinanana nosy dia mbola mitoetra hatrany ny orana malefaka izany ho an'ny faritra Sava sy Analanjorofo sy Toamasina no ahitana izay ny ankoatr'izay kosa dia mifandimby hatrany ny rahona sy ny masoandro. Ny maripana vavinavina ho an'ny talata dia niakatra kely 20 ka hatramin'ny 420 degré celsius ny ambony indrindra ho an'ny faritra afovoantany 30 moa zany manodidina ny 30 eo ny motsiraka Atsinanana manontolo motsiraka andrefana kosa dia mbola raika amin'ny 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius hatrany. Mafana indrindra dia mbola ny faritra Betsiboka sy ny faritra atsimo andrefana hatrany 30 degré celsius manaraka azy ao 30 degré celsius aty amin'ny faritra Melaky sy ny faritra Boeny aty. Amaranina ny toetry ny andro ho an'ny alarobia kosa indray dia efa somary tantaratra nitsokany alizay fa na izany ary dia mbola maina amin'ny ankapobeny ny faritra maro manerana ny nosy ahitana orana malefaka motsiraka ny faritra Atsinanana ny faritra Analanjorofo ary ny faritra Sava ny ankoatr'izay fandimby ny rahona sy ny masoandro. Ny maripana voavinavina dia 20 ka hatramin'ny 920 hatrany aloha ny aty amin'ny afovoantany ny ambony indrindra sy 20 ka hatramin'ny 30 ny motsiraka Atsinanana 30 ka hatramin'ny 30 ny motsiraka andrefan'ny nosy izay 30 izay no mafana indrindra hitantsika izany aty amin'ny faritra atsimo andrefana ny faritra Melaky ary aty amin'ny faritra Betsiboka. Makasitraka anao nanaraka an'izay hatramin'ny farany dia manasanao hatrany anaraka ny fandarana mety toetry ny andro amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.